fantatrao ve fivaroapolo taona izay sika niaraka? Efa nanomeny tsara hatrizay ary mbola hanomeny tsara hatrany. Nisehatra ny horonan-tsary malagasy, horonan-tsary mihetsika, fanaovana dokam-barotra, reportage, documentaire sy ny maro hafa ny tena nahalalànao ahy. Manomboka izao tsy mijanona amin'ireo sehatra ireo fotsiny fefa afaka manao location spéciale kinatso amiko ianao. Indrindra fa ho anareo mila poste de montage audiovisuel miaraka amin'ny fitaovana raitra, ny caméra, éclairage, drone sy ny fitaovana rehetra ilaina amin'ny tournage dia afaka ataonao location avokoa. Ankoatr'izay koa dia tiako sy mahafinaritra ny immortaliser ireo fotoana mamy iainanareo. Noho izany azonareo itokisana manao ny couverture événementielle toy ny mariage, baptême, anniversaire, conférence na vidéo na photo. 034 54 663 65 ny larana fanao mifandray amiko. Eo ihany koa ny page Facebook Maki Pro na ny adresse mail makipro.production@gmail.com na manantona mivantana ety Akady kely lava akaiky ny terminus bus 192. Maki Pro ny sosiny meva hatrany. Fa miarabantsika vahoaka malagasy mpanaraka ny sarimihetsika vokarina eto amin'ny Maki Pro manerana amin'ny Madagasikara. Fa sy mianky manokana kosa isika eto Akady kely lava izay misy ny toerana iasana eto amin'ny Maki Pro. Efa nanome sosiny tsara ho anareo foana izahay ka mba hahafahanay manao tsara lavitra kokoa tompoko dia mila anareo foana izahay. Mankasitraka tompoko. Matiasy Moly anaran'se misy teny misoratra masina zaraka misety. Izany hoe anafika ave izany sa mamaky trano le? Fa raha fantatro ianao hoe miraikitra kombakomba aminy dia efa avaly kokoa ianao. Tsy misy fetrany na fe. Dia inona ny dirako amin'izany? Za bevoka izao ny fantatro. Esory io. Telo amby roapolo taona izao ny hoe sitrako tsy manana eritreritry ny alamenako ny eko izany Telo mitokotsisy valavan'ny vadiko ny endriny. Ahoana kosa hoe lala saotra ny marionnette be ty? Fa marionnette ahoana kosa tojo? Merci madame, c'est bien sûr. Hoantsika rehetra tsaika navaka tadiavy ny vola fa aza matoritory amin'ny alalan'ny fiara miasa miaraka amin'ny Maki Pro na fiangonana na fikambanana inona olon-tsotra azy projection en salle, film tokapo, Mathias, teboka, fitiavana mamy, dety fedety, voady. Antsoina avy hatrany laharana 034 71 209 13. Salamy Yaline no anarako renim-pianakaviana ary mananjanaka ray. 12 taona zao no nisehatra tao anatin'ny sarimihetsika malagasy ary nanamarikako manokana ny fiarahako tamin'ny Maki Pro. Izay efa feno 20 taona izy amin'izao fotoana izao. Raha olombelona angamba izany dia sady efa majeur izy no vacciné. Ary efa nandalo épreuve maro be mihitsy. Fa na izany aza nefa efa maro ireo vokatra vokariny izay mitety faritra betsaka teto Madagasikara. Eny hatrany vilany koa aza. Mety hogaka angamba nareo hoe fa maninona moa no izany ny resaka eto. Ny antony satria izao dia niraisiny zareo anisany toy ny indreniny na dia nitaonako fotsiny ihany azy. Ka izay indrindra nijoroako isolon-tenareo rehetra izay niarana asa taminy nandritra n'izay fotoana izay. Satria hita kosa aloha fa nivoatra mihitsy Maki Pro nandritra n'izay taona maromaro izay. Tsy totosa nefa izany rehetra izany raha tsy nisy olona tao ambadika. Teo ireo ekipa sy ny mpiara-miasa rehetra fa indrindra koa ny olona nitarika sy nitondra ary namola vola. Dia tsy izy izany fa hitovy manana rabarison. Fa ny zavatra angatahana fotsiny Ramanto Ministra mba hisiany ny filera cinéma eto Madagasikara. Iza moa tovy manana
raha barisa nitovy manana dia zanako dia teo amin'ny 20 taona dia tena faly mihitsy satria nanana ezaka izy tena afaka nampitombo ny fahalalahany nampiseho ny talentany teo amin'ny mpiarabelona. Iny madama teo iny no renina hitany masoandro. Mety hoe nilalao horonan-tsary zao no nahafantaranareo an'ny tovo fa ny tena asany nefa dia producteur, réalisateur, acteur. Dia anisan'ireo mpanao organisation événementiel koa izy. Producteur anankiray correct amiko. Tao anatin'izay fiaraha-miasana irana tamin'ny tovo izay dia manana toetra tsara solay tahaka izy. Fa le tovo manana kosa aloha mahitsy rehefa miteny tsisy mivelively. Zany izany mahantena hoe fa tsy le etsy de etsy na entina tsy manao zany izy fa rehefa na atao na tsy atao rehefa ataonao zay de izy no miassume ny vokatry iny. Lery zany lery olona be sangisangy be fa rehefa anatin'ny asa de professionnel be izy olona samy risque izy amin'ny zavatra atao. Le olona tsy manaiky raha tsy vita satria entitra izy amin'ny fitantanana soki afaka iarahana miasa mapita afatra aty amin'ny jeune zany izy zay moa faly foana mandray le traika efa omenany de izy olona tia karokaroka ary olona tena manana fihavanana aman'olona zay izy manajo olona izy manampy amin'ny fiarahamonina izy manao asa soa amin'olona rehetrarehetra izy akoatrany mahatsiana azy amin'ny horonan-tsary tena olony fo koa izy eo akaikin'izay manampy olona maro vao misy zavatra ataoko antsoko foana reo za koa moa zany ny principe koa tsy manadiny niarany ketrika niarany mikofoka de sambotrafa de miaratafa de tsy mifanadiny somary dura zay le rehefa miara-miasa aminy zany hoe masika izy ka izy masika fa masika be ronono ohatra fotsiny hoe resaka fahatarana zany zao anisan'ny tena tsy tiany mihitsy fa rehefa miteny hoe tonga etanareo amin'ny fito dia tsy maintsy tonga amin'ny fito. Rehefa misy zavatra tsy tiany na hoe misy olona hoe rehefa zao ny teneny dia mila tanterahana iny surtout agnatin'ny fanaovana tournage-na clip tonga dia mahitsy be tonga dia masika direct be izara somary natahotra tamin'ny voalohany ary ahoana reto namany reto ilazany mahatovo an'tovo ohatran'ireny olona mitory tenyreny ihany izy zany mitaiza sy mametraka olona ho amin'ny toerana anankiray. Tantanana atao anatin'ny resaka mozika na teo amin'ny lasan'ny fanoronana hoe ohatr'izao tokony atao ohatr'izao hoe mila tsy menamenatra zany rehefa misy zavatra ao atao dia mila masamana hevitra tonga dia mirotsaka. Tena tanora ao anatin'ny hoe fahatanorana izy nefa mahay mitantana, mahay mitondra orinasa, mahay mitondra olona, azo ifampiresahana, afaka mihaino tsara, mahafinaritra ny avantage izy dia olona tonga dia misokatra izy rehefa proposena zavatra dia izy mila zavatra tena hoe matotra fa tsy hoe zavatra fonjifonjena sy aniny eny fa ny anazy efa vita petrapetraka daholo zay mahatovy manana azy anaty lafamatorana sy anaty fahasahiny ary zay no encourageko antovo hoe tohizo zavatra zay fa tsara aza miova amin'izay toetra izay mihitsy ianao. Efa ny raha antsika nahita ny fahombiazan'ny tovo limpandrosoana foana izy ka tsy hijanona treo fa mbola manana vinavinany amin'ny ho azy. Ka io izany dia ny raha rena azy mba hanana fambiazana fanantenana amin'ny zavatra hatramin'ny farany dia mbo tratranto ohatranahy izy ambinimbola ambinikarena dia foany raha zanabary vonina hiara-iasa aminao ary mbola velinaina misy ndroto tamin'ny avondrinina ianao dia ho ampian'Andriamanitra ianao sy ny vady aman-janaka ao dia mirary soa anao tovomanana amin'ny asa zay raha tovinao dia mirary anao tafita amin'ny ambony indrindra dia inona moa zany fa dia sura foana courage foana tena mbola makahery atovo satria miarakaraka teny ihany tsika be dia be ny sakatsakana be dia be ny olana nalehantsika fa mbola teo foana ianao dia za miteny hoe tsisy miala zany eo mirary soa hatrany amin'ny tovo dia engany ka mba hitomba hatrany ny firaisana amin'ny fony eto tanàna dia mirary soa hoe tongavany amin'izay irina ary tongavany amin'izay tsara indrindra satria efa hita maso fa tianana tsaratsara kokoa hatrany ianao ka dia mitombo hatrany
amin'izay fivoaran'izay dia hiakatra avoavo hatrany. Eny ary zandrehetra izany no ilazako fa tsy ny fahaizany na ny fahalalany fa ny fahasahiana ny tena zava-dehibe. Hitovy manana lavarison dia afaka mahavita zavatra satria izy nge manam-piniavana izy. Nanao ezaka izy dia tsara alaitahaka tsara ampianainy koa raha ohatra ka ilaina ny fanampiana. Ka noho izany mila anao, mila anareo, mila antsika hanome tanana sy hanohana azy. Misaotra-tsika era-poeran-tsaina sady ny tenako makasitraka. Godi tia solnare minici, vuluku zawe batalamint, la samia lava si manifi, fitiavaku godi Goldi ni tsara indrindra ho anao. Goldi mena katena tsara, Goldi na mandena tsara, Goldi orange na manga. Goldi, secret à Stéphanie. Goldi tia solnare minici, Cristiano afianaku, tenga hatukuenaku, zotiari nyena kalat. Salam daholo, izao Stéphanie de safidy araka amin'ny Orion Computer satria mila ordinateur amora sy original. Jereo atao amin'ny Facebook Orion Computer fa ireo ordinateur marka original atolotra ianao miaraka amin'ny garantie ray volana sy service après-vente ray taona. Tsotra kely, Goldi plakage volo, manome fahasalamana amin'ny volonao. Afaka plakena tsara be ny volo, fanaovana baby hair, slick hair, mamifitaka tsara ny volo, mampangirana ny volo, mateza be ny boucle, fanaovana curly, mampamanina sy tsy mampangidihidy, misy vitamine E. Vao be, Goldi shampoing volo, anti-pelliculaire, si Goldi curly, boucle parfaite. Goldi, ny tsara indrindra ho anao. Odio! Mbola tsy ato zay io. Mbola tsy ato zay ahoany? Fa nareo ve adaly? Za be nalaly. Zato be voka. Be voka ho any? Fa kiala kely ty nga mivadika fotoana. Zany hoe mody manao sarim-bary zany dia manao piasa tany. Raha dia zaza atao kiboko aza matahotra anao fa tsy efa fantariko ny mombanao akory izy. Tadinako moa zany anterako amin'ny fiazadin'olo izy. Zay ka? Ka za moa ataoko ny fitiavany Steve. Mbola tiana Steve ataontaona. Nino an'izany aho. Tapitra ny famangilo. Madamo. Ahoana? Fa mifakafantatra angana anao. Steve Ahoana? be voka. Inona? Fa inona koa nefa zao mataitra lamy zany e. Fa misangisangy fenao zany aloha. Zavatra ohatr'izany kosa very Steve dia ho fisangy aminao Fa tadioho Steve fa za tianao foana dia tianao mandrakizay aho raha mbola very. Mandeha ianao Jessica. Manaraka anay lafa dia zao.
metsika tandremo sao dia mieritreritra ny tsoko fa vato be tsy mamela amin'ny fony ty an aiza avy matambovola aza misangy ratsy eo ianao a marasako aloha dia efa miteny anao azay a oatsay ko ianao indray mandrahoana asioko aminy ry matambobola sady io anina tonga an'izao rehetrarehetra zao tonga dia atao velomany tany an dia mampamangainy totery-jaboba sy roloso ferany oka aloha mifona matambovola tena mifona nareo arange mba tokony hanampy anay e fa aza sina amin'iny asioko ambony tsy maintsy asiako fa mameliny anahy fa zaza matity tsy azoko efa tsy azo an dia ndreo amin'ny moto magalatsy e magalatsy e magalatsy e zay nangafa ela biso Ingat sih tangan. Ambil tangan lagi. Lepas. Ayo, mana sih? Yang famsiom lights. Vita. Nina vita. Le coucou partiko.
zaza ny anina ary matamin'ny popola mahazo anary ty efa tsy hitako izay anaovana azy. roa zany tsika zao mafy mahazo azy. Za koa ary ty mba tsy hitako izay atao. Makaiza tokoa zany e. Aiza ny alalako izay alianao any? Ny fiainako ary ty efa manahirana. Kosa dia ahoana zany le ampikaramako any? Tsy mbola ran'izany raha matotia. Efa hitanao reny ny olana lasa amin'ny polisy any. Tsy haina higadra na ahoana. Ny anao mbola nikaramanao ihany ny asesika eo. Manino ianao raha tsy manao tsindry-falava ohatr'izany? Rehefa mirano amin'ny problème dia omenao ihany ny volanao fa tsy hoe very akory. Ny trano reo teo koa hitanao. Dia atao zany ny rakom-pisorana dia alako. Rakom-pisorana inony? Fa za nga manana na firemoty azy e. Anjeraka mihitsy zany raha matoa. Merci madama kely mampifily. Merci oa. Bye. Efa miaraka amin'ny tovavy fiara? Za dokotera, efa manao any izy io? Tsy misy ahina ny ainy fa nonodona mafy nahazo azy dia somary verivery tadidy kely izy. Fa na izany aza azo tsaboina tsara ka. Fa zao mbola tsy azo resahana izy mbola mila fitoniana kely. Fa hainao moa zany no inona ny azafady? Olo tiany tompoko. Ndawary. Fantatro fa mariana ianao na tsy afaka ny amaly azy. Foana kely, foana fa ny afiango no matoy izao andry. Jessica, tsapako loatra hoe tianandry. Za kosa mbola nikotorak'izay ary tokony meko andry. Fa rehefa sitrana soamantsara indry dia ifatsika. Zany Jessica.
Jessica, manina ary ianao tsy mandray telefonina foana. Ny ahafatena mihitsy hoe tadiavinao e. Sy Jessica tompoko ty va Steve? Steve fa manao inona any amin'izay ny telefoniny Jessica? Zao e. Azafady aloha mioahy so izy mihitsy ny ilaiko miresaka amiko. Ka tsy zany fa vodona tomobily izy dia nanatra an'izy aty amin'ny hôpitaly. Zay moa tonga telefona aty amina. Tsy boaka ao. Dia hôpitaly izy? Hôpitaly aty lavo tompoko. Premier étage dia chambre à 12 misy anazy. Zao aza mihetsika mihitsy fa iomana izay vetivety dia sao dia sao izay dia tonga any. Votre correspondant ne répond pas. Veuillez... Votre correspondant ne répond pas. Veuillez... Allô? Oui. Bonjour tonton Serge. Tena miala tsiny manelingelina. Salama kiana. Ina vaovao ndry? Zany ry tonton fa Steve efa hatry ny malo ny tsinody a. Tsy haiko izy hoe lasaiza na lasaiza. Sady amin'izay koa tsy mandray telefonina. Inona koa ary zany tataitra izany fandry kosa. Ho avy ihany izy fa inona ary te? Mety mbola sahirana kely any amin'ny zavatra nalehany ihany izy zay. Efa lalehibe ny zanako indra anahy. Afa tena raha sanatria izy ka tena tsy tafody mihitsy a. Ok ary. Mazo to tonton? Ok. Zay fa tsy calme fotsiny ndry. Ok. Bona ry zay. Za dia dadatoan'i Jessica dia izy no manoto vato. Mahafantatra anareo. Za le Steve. Resy le Steve? Ie, fangaro. Efa niresan'i Jessica taoniko fotsiny tantaranareo fa. Fa tena tsy mazava aminay mihitsy. Ka ny fariana tamiko izay dia mifampiresaka. Dia avy izay samy lasa. Dia izay le samy lasa iny vodina tomobily izy dia zao tonga aty zao. Maro piady izany. Oka izay ny ranomasy raha natao tsy avitany ninona anio e. Oka izay ka, oka ninona izay. Zao ry zay Steve. Andao aloha hijery azy dia hita eo ny karakarana azy ka. Bonjour. Bonjour. Pas de Steve?
Tsy hoe izy lasa any amin'ny fofombadiny. Tsara tareny izany. Sady mahitsy. Malala fomba fa tsy fatsoratsora ohatr'indry mihitsy. Tsy mino an'izany a? Fantatro tsara Steve. Izay marina e. Indry tsara, tsy indry tsy rarahako. Fitiavako Andriamanitra manko ny tenenako an'izany mba tsy hisy mifady soam-panantenana tsy ho atsy. Fantatro tsara kivy fa kalandrianary ana. Izay mbola mampanontany tenana mihitsy ny hatramin'izao hoe inona ny antony. Nefa neka tena tsisy ratsy nataoko andrina nandritran'izay fotoana fofa-kalalan'izay. Miviry ihany na tsy mikitrany rery a. Tadidio tsara hoe inona ny resaky nataondry tamin'olona tetsy a. Tamintsika sy ndrivao mpankahita voalohany. Anatahako tokana izy sady tiako. Raha tona ny aty a, marary ny afera. Izay fa tsy mana-fotoana iresahana amindry a. Dia mandeha any. Salama tompoko. Salama tompoko. Mba hanaovana valopany anankiray dia taratasy fotsy iray. Saotra tompoko. Mbola inona indray? Ka tsy mazava ilay teniko teo? Mazava tsara ka. Fa raha mba mety amindrika aza azafady a. Ty mba meo an Steve. Tsy misy ody ratsy akory tony a? Tsy manao an'izany kiza. Izay fa misaotra. Taonko moa efa andro mifandrotsonako mbola hifandefa taratasy ihany. Telefonina nerikala misy. Sa tsy manana hividanana kredi? Efa niantso anazy akiza fa tsy mahazo anazy. Izay fa baindry. Allô? Allô? Mbola inany ianao e? Matoa tsy mandray misy dikan'izay. Andray Steve. Na bonjour raha ve dia tsy misy akory fa tonga dia izany ny anaovanao anahy. Marikoriko anao miresaka aminao raha Rania. Efa tsy mason'ny olona tsony, tsy vavan'ny olona tsony ny teny fa masoko izao nahita. Nitsenay ny lehilahy teny am-piasana ianao. Amin'io fanoroka molotra nareo.
Izao anao mbola tsy mihinatra miantso anao? Tsy tiva. Mba avy aloha moa za nazavana dia indray mbaba fotsiny azy e. Alefaso ny fanadiova-tena anao e. Koa izay ako iny. Mianatra ty izy. Tantareko tamin'ny daholo ny miainako rehetrarehetra dia nangoraka anahy izy. Fa nao rehefa mirava loha izy na manam-potoana kely dia mitsenana eny ampiasana foana. Diso ny fahitanao fa mifanoroka tamin'olo izay fa tsy mifanoroka tamin'olo izany izay fa mifanoroka tamin'ny takolaka fa aza dia mampifamototra olona. Izay marina. Tsy dia zany loatra nefa ny atsokanao fa nitenenako fotsiny hoe misy taratasy napetrako taminao any amin'ny anahany. Izay fa veloma. Ani? Ani? Ulti le pulla! Le pulla! Ona tamama? Tamama ona koa e. Ka sady nareo amin'izao ny mamako. Andralako lety. Fa zao le zanako. Tena faly sahirana ty. Voasambotra tao anie le madama nisako. Voasambotra amin'ny polisy tao. Dia lasany any koa ny dadakely lahy. Sakoriky zany. Koa tsy tsara ny tata ve? Fa izy ihany zany le izy. Izy mahitsiko. Zay nge ny teneniko amin'lahy hoe content handicapé be mihitsy aho zao e. Koa tsy tsara ny tata ve? Faly aho. Fa vitako aloha ny valifaty amin'ny dadakely lahy. Fa tena ohatran'ny sahirana ihany aho. Tsy anasa zao somazy. Tena rehefa nandinika aho le tena ohatran'ny verina amin'ny asako taloha angamba. Misoloako ve? Tena ho karavainina. Raha mikadro koa ianao reo dia aiza ny tany alehako. Gadro dada, mikadro mama. Dada kely rehetrarehetra. Marina. Ka nange zany saka ataoko izany. Anao an'ireny mpamina amin'ny pop mosta reny. Inona koa zany? Mpamina amin'ny pop mosta zany le tsy le tsy mahay akory milaza hoe manarim-bitane. Mampanakarena mahatry. Milaza mampitombo vola sisa nefa misoloako fotsiny reny atao hoe mpamina amin'ny pop mosta. Tena oka hoa. Tsy aleo hoe le teo ihany nypizany. Sady nareo ihany ary miteny hoe be dia be mitady vavy asa amin'izao. Manatina olona hafa ndray. Zay marina angamba nataoko. Za efa ratsy saika anao mpamina amin'ny pop mosta. Okey ary. Mandroso. Petra. Merci madame. Dia inona azoko anampiananao? Tsy zany fa nahita le soratra eo ivelan'io za hoe mandray mpiasa nareo dia tonga. Ka ilay izy ny 18 à 25 ans e. Nefa ianao efa rodana be. Mbola mitana tsara ka. Fa ilay izy endrika dia vatana no mety. Raha tsorina zany dia asa fivarota-tena ilay izy. Makorena ve? Azo lazaina. Dia
miara-miasa amina hotela lehibe eto an-tanàna. Tena raha izay ano tena tsy vitako hoe aleoko ihany mitazana ny fahadiovako. Ka zany eo ilay teneniko aminao hoe tsy mety aminao ilay izy e. Eny e, izy ve mora atao tsy hety satria izay tsy mihinana hena ritra aho mbo mihinana ravim-bomanga sy angia fa za mihitsy no tsy mazotoka. Fa zange efa saika e. Tsy azoko. Hitanao za moa am'le maro anaka be dia za koa tsy ambady dia mitaraina ny ankizy nefa ndray andro izay hoe noana mitaraina daholo zareo nono izay mama nono izay mama dia tsy hitako mihitsy zay natao teo zay hoe lasa zao. Lasa ahoana? Hitanao tonga dia vao tamin'ny efatra ahako dia niomanana anao metimety tsara dia vao amin'ny enina ahako tonga dia sirotehany tonga dia tsara lalàna. Fa teo ahako nanomboka tamin'ny enina za teo a tsisy mpanontany amin'ny enina sasany aho mbola tsisy manontany mahitsy tamin'ny fito tsisy mpanontany e amin'ny fito sasany nga nisy nanontany tamin'ny valo a zay vao nisy fio avy any aoriana any nanambara manao hoe ohatrinona mipasazy. Ino tena mahay feo an-dehilahy be? Oui, amin'le hitanao za taloha nanombo chorale dia basy mihitsy ny anjara feoko tamin'izany. Ataoko a? Tena ataoko? Oui. Ohatr'izao ilay izy. Oh, mivoa. Mivoa barabara lanitra. Eo anaty antopo. Mba mifahefana sy l'argent. Kristy no tompo fandresy. Vita toko. Eny zanaka. Toy izy ilay tantara. Dia hitanao tamin'ny valo ato dia nisy feo tao aorianako tao. Ohatrinona mipasazy. Tonga dia nataoko ohatran'ireny fierika amin'ny film ireny mahitsiny. Titititino. Andriamanitra ho raha mbola ratsy izay lehilahy zany. Tena marina e. Lainga daholo hoe ny lehilahy tsy mba ratsy fa tena ratsy ho aza ny lehilahy hitako izany. Tena mba mahay valako ma tamin'ny botika. Ka izany marina zaniko. Fa nijereko ambony, nijereko ambany, ny saka malosy avoziny tonga dia mibatrakatraka be mahitsiny. Imezanao zany fa enjany zany ka. Tena nahoana? Raikitra? Efa hoe tsy raikitra hoe fa madama avy ahoana. Tonga dia ny lalana an'olo nasiako olona fa nikeboka tsy nasiako olona. Tonga dia ny afatry bebenaina ianao hoe tonga dia lasa sady nandeha. Tena nahoana ny ankizy kely? Ny dodo blanc e, nandro fotsy. Mampalahelo izany. Iny ary ameo anany numéro anao dia alefa hiezaka hitady asa hanapiako anao. Fa tsy le izy kolongana. Raha avy le izy dia posako. Tsy le izy ka. Za nga mahay mampiasa fosa. Natampo. Eny ary fa hitady izay tokony hanampiana anao ahy. Ok. Merci madame.
Bonjour. Bonjour. Fataiza lahy e. Za tao efa nitebiteby mihitsy hoe nakaiza. Nisy naleha kely. Dia tsy miteny akory. Ka tampoka be lato ndiako tany. Na dia izany ary. Amin'io antsoina misaony libra fotsiny. Ka tsy manam-potoana amin'izany ahy e. Sady ilay izy raha tiako fiainako, tsisy idirandry mihitsy. Ay, marina mihitsy ny tenin'ny tonton Serge. Natsoko mihitsy izy hoe tsy hita lahy. Fa ohatr'izay ihany koa ny valiteniny. Sao marina lety tonga teo iany. Nanatitra an'io taratasy io hoe omena ny lahy. Miantso foana hono izy fa ilahy tsy mandray telefonina mihitsy. Ataoko maivana ohatry ny ahatra mihitsy fa sipa fatsoratsora. Tena iza ny fahafatony io izany zanak'olona? Ana, ifimpiry miteny andria, azo idirana fiainako. Karaha mahita zavatra tsy mety kosa ary ve za e? Efito izao fa afatony zoko dia mbola angina ihany. Za nge lesina tao mijery arina tavy. Ka za sy tia ny zoko indri fa tsy ani. Raha mahita zavatra indri aty amiko fa tsy any amin'ny ani. Dia za mandinika. Fa dia efa ela koa ny fantatro ny tsy fitaovandreny zanak'olona iny. Izay zaniko. Tsy teny intsony aho. Satria rehefa miteny ato amin'ity trano ity dia lazaina fa tsy fitiavana foana. Manomboka masoandro androany dia akomboko ny vavako. Vita. Izay. Dia tena amin'izay makany efitrano indri any. Anankirotan-tsaina fotsiny. Antray kosa lesy. Teny gasy izany, lasa. Fa mbola tezitra foana. Aza tezitra tsony moa e. Any? Ao ino ka? Mba mafy koa ialahy ity ka. Fa inona ny teneniny Anita amin'ilay taratasy? Iovako io fangainao tsy mahay mamaky teny. Vakiako a? Vakio. Ho an'ny Steve. Steve Malalako. Azafady lesy raha nisy zavatra nanafitohana ny lahy no nataoko a. Marina ny tenin'ny alahy fa mbola tsy programmatsika ny tokantrano sy hiteraka ka mahatonga isaosa vorivory izao. Tsy manan-tsafidy anefa fa tsy maintsy babeko ny kitrako. Dia akasaina kely aloha manoloana izao zavatra rehetra izao. Ody any amin'ny ray aman-dreniko any ambanivohitra aloha na dia fantatro fa tsy maintsy latsa sy Yeso no azo ahany. Aza omena tsiny lesy ana fa ny vy tsy mikitra ndrery. Tampoka be taminy koa manko ny fisiko, ny fisinay mianaka teo amin'ny fiainana. Dia izay no tena tiako ho fantatr'elahy ary azadihana fa tena tiako elahy. Veloma mandra-piona samy malalako izany. Eve mba tonga isaina tao ihany e. Lazaiko fa tsy tonga isaina mihitsy ilay kalafatsoro iny. Zorena, migavy andria mba tsara ny fanaratsiana sy efa lasa izy. Zavatra tokana mba nangatako tamindry. Nefa ohatran'ny sarotra be amindry ilay izy.
tsy namelandry misy raha tsy podika ny fiainam-pitiavako raha mahafantatra ny mantsy hoe tena tiako izy iny ngamba tsy hanao an'izao ndre. Mevonatra monsieur le commissaire. Eny tompo. Vao miditra ao trano mihitsy izy zao. Fa napetraka amin'ny chef de poste ao monsieur le commissaire. Ay. Indray mandeha différement rapide monsieur le commissaire. Zany ve? Ok monsieur le commissaire, faray. Nendry arivariva fotsiny dia andeha amin'ny toerana dia enchaîner koa zay. Sanatandrona monsieur le commissaire. Ento, amevonatra. Mitady olona angalisa mitady asa. Zangy afaka mampiditra andreo raha ohatra ka Mitady olona. Zary farany taoko. Sécurité sisa ny hita andreo raha hiditra any ndre. Fa izy aloha ilay olona tadiavindre. Fantatro daholo mantsy ny ankabetsahan'ny olona miasa. Zany. Fantatro zany any. Ie, fantatro izy ka. Dia efa lasa koa zany izy. Izy ary tsy niakatra mihitsy androany. Zany ve? Ie, fa mpinamanareo sampiavana. Zany afaka mampita hafatra aminazy raha ohatra ka e. Zao fa tsy maneno. Sana io ohatra maika be. Sa mbola betadada sinena. Nefa ilay andro ary mbola tsy dia hariva be akory. Afaka teriko ngendry petraha ianao tsara. Ary izy mafatifaty kely miaraka amin'ilay fandiana kely fa aiza ho andro mody fahateriko ny eo ahy. Zany hoe tsy hanidina andry Vai ari. Amati mijanona ianao. Dia mijanona dia mihoatra ilay anona dia ilay anona. Mifona? Mifona? Tsy isy fifonana. Aina vera aloha dia toa dia melo. Tsy isy fifonana ao amely zavatra. Sao aletiko ty? Aletika. Iny poketra ndre. Misaotra betsaka. Tsy manina ve ndre teo? Ie. Fa mitandrema ihany fa tena ratsiratsy inge ty amin'ity partie ty rehefa hariva ohatrany andro e. Dia maninona zao ianao tsy niteny an'izany teo? Kandringa eto andresaka tamiko akory. Kandringa zany mahafatifaty kely foana na tesitra na faly.
So tena bavy mihitsy ny fo kely. Raha izao fijeriko an'izay izao a dia mirana ny anaran'ilay na itsika raso ary faly ve sa masandro? Izany koa ve tsy andoro? Dia volana zaniko. Tsy talentanao mihitsy ilay maminany. Fa izy ary efa tiako ho fantatra mihitsy mantsy hoe iza ny anaran'izao anjely kely manoloana anazy izao. Iza aloha ny anao? Ny anao ve? Rado. Iana. Fa ny mahafantatra. Ary ndao aloha ndray aterika azy sao dia mbola verina tampoka indray reniko. Tsy maninona? Tsy maninona. Tena mbola mamerina fisainanao ihany aho Rado. Tena raha tsy nisy anao angamba tena tsy haiko intsony izay nahazo anahy. Tsisy isaorandriaka izany sady tsy aberaka isikitikidika kosa ny tsy mpamady kely ohatr'izao. Dia raha ratsy tarehy izany tena velanao firavirain'ireny tsy lamboto ireny. Aiza kosa ngandry tonga sady. Ka mbola ivilatsy amin'ny staty-anay aloha. Dia saraka sahady be kizany tsika. Roviana indray ary mba afaka mahita andrena. Tiako. Sara pitso. Tsy fantatro a. Izao ary sao dia mba afaka mendy anay ny numéro andry dia amin'izay aho mba afaka anaiso andry. Merci.
Allô, salut bébé. Manahoana? Fa manino lahy zany e? Salama ngasa? Salama tsara ka. Fa gaga fotsiny aho hoe inona ihany mbola hitsoinao anahy. Sasy nitaravina varatra tany vehivavina tany dia manimanina ny tongolony ny Egypte indray misy io Olivier. Aza mamely mafy moa bébé. Za ange tsy teto fa avy any La Réunion e. Dia mo tonga za dia lany na tsoko. Fa marina misy ilay tenin'ny lahy hoe marobe ny vehivavy nandalo teo anatrehako. Fa tsisy mahavita anahy fa ilahy ihany no mahavita anahako. Dia lahy mahavita amin'ny fiainako. Ka tsy voazoana fantatra anao. Dia tsy voazoa koa anao fantatra ny toky ampasanao. Fa raha resaka ohatrany andaninao crédit dia tonga dia tapafa ho lany fotsiny ny crédit anao. Sitrany hoe tsonao ny sipanao hafany. Tsy misy azany sipa hafa zany e. Ilahy ihany. Fa izao aloha e. Sao dia mba afaka mba mihaontsika. Kelikely mantsy ny crédit-ako. Tsy manam-potoana an'izany dia izao koa. Za efa tsy mipetraka any amin'ilay trano ipetraka taloha intsony. Sao dia hitonantonana any. Aza atao an'izany lesy bébé. Zao raha 100% fiarahantsika dia ny 99% ratsy sy nampalahelo an'la daholy. Fa ny 1% misy mamy misy tsara. Mba zay moa jereny e. Mba miangavo moa chérie. Iny ary no fingavinao dia zay zany. Merci. Dia rovina zany dia aiza? Rehefa tonga eo amin'ny ary amin'ny busary masina ianao dia mitsoana. Ok, sao dia zao dia ho avy ihany. Allô? Bonjour Ndry. Salut. Lasaiko fa tsy antso mihitsy. Aiza kosa e? Efa tsy androko mihitsy arika izy amarainany andro itsonandriko. Zany? Ie. Sady mananofy andry foana hoe any amin'izany toerana mahafinaritra be izany no tsika asandriko. Aiza koa izao izany? Mbola tsy haiko aloha tsy maintsy tanterahako e. Tsara ny eky izany raha nofy e. Za ary sosotra kely mihitsy hoe nofoka ilay izy. Dia roviny izany no tanterahantsika sindry. Tsy haiko moa. Izay indray ilay tsy haiko. Afaka mihaona ary ve? Roviny. Après midi mety amindry? Ok ary. Ok. Izy mantsandry eto. Raha ny tsara resaka be nareo.
Namaka? Namanana? Sanga manana manaly anao vehivavy. Raha fihetsika ireo teo aloha tsy namana vehivavy mihitsy. Izao no teneko andria. Arofo tsara ny vatana. Ny an'ny lehilahy rehefa azony izay ilainy dia iny izy ny lasa. Tsika tsy manana ray aman-dreny intsony ka sao no anao foana eo. Tao misisaka. Ona le affaire tamin'iny? Tamilamy endrika. Fa tena milama fa sady efa mba nahita mpanjakamo. Nampinampy kely atsika. Any alao. Io to dia tsisy atahorana. Izy mitsamo moa mba nambaray. Zay pra gary izy mitsamo. Allô? Allô? Mba alaivo eto amin'ny farany bus eto fa efa tonga eto. Ka zange tsy ao an-trano e. Andrery Olivier, zany ve ianao no milaza miova? Alaivo azo dia sao ka haingana ianao. Allô? Allô? Olha salah. Salah si ala kira lu baca macam apa cuma ini apa aku bisa. Saya nanya no saya. Tergurang mati na depas tiba na rube weton si pom sama ni. Karena kamu darah kita bilas tiala vele sequer. Satu belak punira finish so. Satu belak dia bahasa anpo termo depas. Api bro pa kalom di sana. No saya no. Biar ni wah, dia wah frase bisa direngger rete. Cuma pemera. Ret. Mau dia mau jare. Ayo. Sirare. Doleri alam magawa dari ko. Fataiza indray moa zany ianao sa tsy azonao mihitsy ve le teny gasy hoe tsy tiako hitambarana amin'ny hafa anao fa anarera. Calme. Sa zany rehefa mivoaka tao trano eo dia tsy maintsy izany foana. Le asarotam-piaronareo koa mba lanjalanjao ihany. Fataiza re? Fa nandeha voaka anakarivotra kely re za fa tena leo mioboka tao trano ato a. Za efa sady tsy averanao miasa. Tsy averanao voaka dia inona fotsiny zany sisa mba ataoko ato. Zany natao hoe miadana. Manisa vola, mihinan-kanina, dia miteraka. Dia samy manana ny fahamaritany natao hoe miadana. Ary ianao zany ne ohatra ny lasa be famaliana izay tato ato e. Sa efa tsara tokotany amin'ilay vanitsanenitsaneniny indray. Dia filasanao azy indray. Fa ianao efa diso trop loatra.
ka na diso trop na tsy trop dia izay e. Ary manomboka androany a tonga dia efa manko eo ny sakafo a, izay rehetrarehetra mety ilainao. Idiko ny trano a, hoentiko manaraka anany lakile. Dia atao indray ilay sitraponao tompoko. Ty izany no tonga amin'ilay hiran'ilay mpihira malaza hoe ny sitrapony vitany nefa ianao feheziny. Izay filazanao azy e, efa zay dia zay. Rehefa afahanao taony tsainy tsy tsarony fa iro tokisidina letinina baboanao airotsirotsy fotsiny ampatory anao hitanao izao filay fitiavany de tsy natolony ho anao fa meu serado é io ndray raha Facebook tsaratsara ndray nga mahafavoatany matora bahina mitsikitsiky ohatr'izao miditrantrano. le vaovao tamy mihitsy no ohatrany tena mampimerery sady mahasosotrako. Le asa hitako tany a cox, manao cox. Fa ina ndray ty cox e? Mivary body afaty azy le izy a, manao makorelina. Tena ataonareo? Tena ataonareo. De laha koa ve ao tsara e. Efa hoe makorelina ko dia nataonareo ahoana, za koa ve dia hanao an'izany amin'lahy. Iza malalako. Nareo mantsy record amin'ity fananaovam-poany ity sady amin'izay tazany mba cox mail kely mandehandeha. Ianao zao reny ny cox fantatra, le biby ohatrany sokatra kely reny atao kely aloha tany ambanivohitra. De tiako le tsy loza mianianitsy. Zao ty hoe inona no atao zany zao tokony dinihetsika sy alahy. Nareo koa atao hoe fetsy ohatrany tsy fetsy ihany. Tady vaovao ndray. Ny marina sady le madama tany koa ny teny hoe raha misy hafa ankoatran'le cox, raha misy hafa ankoatran'iny zany dia atsonony ndraisiny ihany numéro téléphonako. Eny e, atsika angamba tsy hiandry an'izany fa aleo mitady ihany aloha ny fiainana nga afaka miandry zany. Mety zany. Fa ina ndray aloha io lokany entiny dady io? Lokany entiny dady androany aho loko ao anaty baiboly. Fa ina ndray zany loko ao anaty baiboly zany? Lohan'ny Saoly. Aza mampatahotra raha vaina. Ty lokantsika androany. Fa ty a fitaovam-piasako vaovao ty. Ohatra ny efa remarquen'ny olona itsiko hoe manao sarin-doha foana hono. Dia nahita an'ity teny Afrique teny dia vidiko. Ohatr'izao ndray ty. Ahoana? Mety. Mety? Mety veko. Mety. Velo ty e? Atao vorondrony fa zany zao mampodipody aina.
Vetivety kosa laka. Lava zavatra haiko izay. Zavatra mety mandeha io aloha maso. On va se passer. C'est Zay indray dia sikasiny toetrany amin'ilay tsy mandray telefona. Mahatsiravina. Mampiasa loha fotsiny. Hita mihitsy hoe kamboty tsisy mpananatra dia atao daholo ty karazan-ditra rehetra ty. Mangalatra, manao jiovavy, manaraka lehilahy. Mba mafy loatra kosa ny teninareo izany ka. Zao e. Ny aloha tsy dia any loatra kosa ny eritreritra. Fa zany iny fa misy mahazo an'io zanako io mihitsy. Anatra anie izay efa nataoko azy izay e. Ary nanaiky tsara mihitsy izy. Tsy misy zavatra mahazo azy zany rangaty a. Izy mihitsy no efa misy ditra. Minoa ianao fa nanaraka lehilahy iny. Ary zany mahatonga azy tsy handeha any ambanivohitra io. Zany aloha io ihany fa zao a. Aloha mihitsy tsika mampandrehany zava-pitandro ny filaminana sao mandrimandry manandraraha eto. Dia zao dia voaranao mihitsy manao an'izay rapitra. Zanga tsisy atao aminao izy tsy mahavita an'izany a. Izy ny ataony popopopo amin'izay ditrany ihany. Izay ny resaka kely ranony. Zao e. Ny dalan'ny olona nomezana fa ny an'ny tena tafindalo. Ka mandre
so ampahafantariko an'ity zazy ity zany mihitsy no fisianao. Ale andeha ary fa zao tandremo sao dia hoe tsisy sakafo tsy mahalofa trano dia antso ana fa tsy miditra ntsony amin'izay fotoan'izay. inona amin'ilay aleny tsy azo amin'ny monsieur Rato? mazava tsara. Tsisy nirina fa mampalifaly fotsiny a. Eza koa misy azy zany. Tena marina e. Fa veloko aloha zao tambaka any akela. Okiariko, rehefa tsy tena ndray ataoko ao. Manao Madame Deborah. Salama Kazilia. Ela tsy hita teto an-tanàna. Kely dia tsy hitan'ny olona. Na hitany aho fa tsy nahataitra azy. Inona koa fa aiza be resaka eo e. Maro zaniko. Mba miangatra ange ny fiainany. Inona koa zao ny idiran'izany? Ka ny tianao tsy tianao, ny tsy tianao tianao, ny eny am-pelatananao misy mandrombaka, ianao koa nefany dia andrombaka ny eny am-pelatanan'olona. Rehefa mpitiavana ny tiako teneniny. Ka zay le fiainana. Tsika zanak'olombelona raha teo koa tsy mahay mionona. Ka marina ihany nge zany le teneniko hoe mba miangatra ho amin'ny fiainana. Misy ara moa dia olona samy tsy manambady zao, samy manano tena. Ray tanàna, ray lakoro. Hita mihitsy hoe tokony hiaraka. Dia eo dia fampitazatazana maray tsy hariva eo fotsiny. Ohatratsika sianao. Inona koa zao tianao tenenina zany? Hoe tia anavy ianao? Eoko, samy koa vedy amin'ny tanina. Ka raha tsy adala, ny vehivavy nentinao tao amin'ny trano io aho efa tsy voisan'ny tanako intsony. Ny afempena moa efa tsy hay. Ny toetra ratsy mangony fotsiny. Miala tsiny aho. Madame Deborah, zany toetra ratsy zany azo fanane zany afaka ialana any zany. Tare ratsy ihany tsy azo vana. Tena mifona fa tsy amin'izany aloha za. Oe, fa miresaka toetra ratsy ihany ianao. Tonga teo président. Nitady anao teo izy. Nitantarany ana daholo ny toetra ratsinao rehetrarehetra. Mbola fitiavako anao fotsiny tsy nitenenako hoe tratrako tampotampoka ao fa tratranao eo ihany iny. Président le hoe tady anaty eto loha tena vaovao ratsy. Fa le teninao farany teo ohatrany tsy matiko lolo Hoe izy le hoe no ninona tsy nitenenanao hoe tratrarao fa tratranao ihany iny. Hoe noho ny fitiavako fotsiny ve? Nitso moi aussi. Ay, ianao tia anahy ihany fa motra
fotsiny. Asa metaladalo eo ka. Hitako. Mba eritrereto ihany aloha ka. Eritrereto fa samy tianeny ao a. Tianenoana koa. Hitanao? Ny amponga miatona tsisy fivelezana. Tsy maneno. Fa ny fivelezana tsisy amponga koa tsy maneno. Zay nge teneniko aminao hoe fa meno amin'ny fiainany. Tena talatala mihitsy ty lehilahy toka. Marina. Yana, misy olo zany. Steve. Ani? Steve, alahelo be anao a. Zany. Za koa ny nalahelo be andry. Nalahelo be andry sy ty soviny antsika ty. Fa zao kia, ndreo antsika sindria tsy hiady intsony. Mba fantatry ny hoe tena tiako ndry. Elisa, za koa ny tena tia an'lay. Fona fa tsy hamerina andray zavatra ireny intsony. Dia aleo fa ezaka manoko izao ifandray bebe kokoa amin'ny anahy. Ianahy nefa nyteneniko hoe tiako nareo mba hifandray ohatra ireny mpirahavavy ireny. Sady izay koa mba fahasambarako. Saotra Lisa. Ary andao mizaytitra. Tena sambatra mihitsy ka izaho malala manala andreo. Tena tsy te hiala eto an'Elandreto mihitsy nahandro na alina. Fa ga zany azo atao? Fa manina moa zany tsy azo atao? Mila mivady ara-dalàna aloha. Izay fa mahazo manao an'izany. Mivady raha mbola mifandao tereny ny asa aman-drarako. Fitiavana anie tsy mahafoky e. Zara vogo fitiavana miaraka amindriko. Tsy marina zany. Ary ino nito? Ty ve? Dia peratra ko inona moa? Eny e, fantatro izany. Fa dia peratra inona dia taiza. Tena kaiza. Sary-piaro zany mahalalaka. Izany koa ve dia tsy sary-piaro e. Amin'io mbola mandrangotra ihany fa tsy mifanontaniako valiana. Ao ary. Le mahita andry tezitra kely ohatr'izao mihitsy ange tena mahafinaritra. Jerena nge, masositra kely. Baika. Ny koa zany peratra tany amin'ilay sipako taloha izay kiny teo dia nasoroka fa tsisy ilavako azy intsony. Sa tia indriny mbola metrako azy eo dia amin'izay mahatsiaro anazy foana. Fialama madikisana malala fiala rery ange ho antsika. Aza miasa saina amin'ny zavatra efa lasa izany ka. Sositra. Kay. Samy marina le hoe tsongotsongon'olo tena ka namarary azy efiny e. Mbola pina zany e? Oko izay ko. Jerena raha tsy mivandrika mihitsy ilay izy e. Ao ary fa safosafoko e. Ako. Tsy mety ako. Atao biso kely mihitsy. Hey,
Ye. Sitrana. Sitrana. Ary andao amin'izay odika? Ody sady ve. Ka efa hariva kosa ny andro e. Mba rapitso indray. Ka efa hoe zaho tsy te hiala eto anilan'la mihitsy be. Ka zaho efa mangatsiaka. Jere sady tsy hoanina koa ilay sakafo sa tsy tia indray ilay izy. Fa zaho efa voky. Lao ary. Mefa lahy zany tiako. Tonga sahady indray moa zany tsika zao. Sahady ahoana koa. Tsika rehefa milalao an-dalana peko. Sady raha zao tsy mbola andeha hivily atsy amin'ny tontila indray. Ie, maintsy mandany kely eo alo. Afaka raisina anie. Sao dia important. Tsisy important no hoe raha zany ilay sy malala ny fiainako. Zany? Eno a. Ela hoe mbola tsy mahatoky anahy ihany. Afaka omeko porofitiavana ve ela raha tianao zany. Allô? Ie, efa ho avy a? Andeha amin'izay ilay safa efa miantsona ao an-trano. Rapitso indray. Okey ary. Efa tsy androko mihitsy zany sy. Efa tsy androko mihitsy amin'ny maraina ny andro ahitana andro. Baika. Le correspondant est injoignable ou a Le correspondant est Salama tako. Salama madame Tebora. Zaho koa azy ianao mba hitako eto. Tsika mba nahatra an'ity anjara jironako amin'ity volana ity. Ary ino ty mampivalaketraka anao? Sa tsy salama? Salama fa mahia. Tena mafy ny fiainana. Ianao koa dia ohatran'ireny efa niteraka firy. Be taraina. Tsy anao marina mako. Mianavavy mba natenaina. Tsy hitapopoka naiza naiza. Ny olona nieritreretina mba ho vady nandao. Madame ko andiana babinao aloha. Minao fa lasa nitsokana ambanivohitra manoloana reny zavatra nanjoanareo reny. Fa nareo mihoatra mihitsy ny tsy azoko matokotoko manana aretina. Tsy hitako izay tsy hijerena anazy ihany. Ka ny tobom-baza raha tsy miraikako. Valany dorororo. Anabavinao iny. Mila metsika ianao. Mitovy ihany moa zany nareo roa. Dia momba le hoe vehivavy saika alaina vady ary lasa nandao. Vehivavy be dia be eraky ny Tananarivo io. Tanàna Verisampy manova mety.
Vehivavy alaina vady dia moa jobetsaka e. Tara zay dia tena tiako mahitako. Tsy mila mandeha lavitra koa. Fa tsy haiko izy raha mba anaiky tenenako hoe je t'aime. Savy? Oui. Nefa mila ho lasa-dala daholo reto mpanofa-tranoko ve? Hoay lehibe, fa mba efa nisy nisosoka tany alohako. Zay ka? Dia mba jereko koa ngandrana maneva ny teny. Ka mba manandrana fifidantrako, so dia mba mampotena vohitra. Hello. Bonjour ndre. Iala, fa ina matesitesitra anao avany e? Lehilahy tsy vanina. Iala? Aloha ty za aloha nazava. Tsy misy azavaina tsony zany e. Fadinao an-tsaina tsara. Ka ianao ihany angeny tiako e. Fadinao tiavina. Iala? Salama dia. Salama. Wai, safady angesy e. Vedety fotsiny. Salama pres. Salama sia. Voma azafady raha tsy adiso. Manontany foana kely a. Raha sinoa raha nipetraka aminareo, tanàna. Ie, tanàna aminay eo mihitsy izy. Tokotany iray zany sady vavahady iray niraisanay eo, voka sy miditra eo moka. Ay kosa. Ie. Le daly iny ve mba modimody ao aminazy ao ihany tato ato? Ie, mody eo izy ka. Fa tato ato izy aloha ohatra ny tsy dia tazatazako. Fa ahoana nananareo vola nga? Anga. Afera hafa mihitsy ry zao a. Misy zavatra indramana-kely an'se. Omeko an'se numéro téléphone-nako a. Dia voataza an'se mody eo fotsiny izy. Tonga dia bipense a, dia za miantso an'se. Ay, zao. Le numéro aloha raisina dia rehefa sendra mody fotsiny izy ka. Raisiko. Allô raisiko. Are. 034 034 71 71 209 209 13 13 034 71 209 13. Zay indrindra sia. Tonga dia atsika zany raha vao hitako izy. Fa mba misy zavatra saika mba hiangaviko amin'ny preza raha mba mety. Ahoana? Mba hindrana kely an'ity moto ty raha pitsy raha mba mety. Fa hoentin'ny siaiza hoana moto amin'ny président. Senga mahay mitondra moto ve aloha se? Ieka. Zange pilote. Mitondra an'ireny roplanina goavana be ireny mihitsy ny tena anay taloha. Piloty? Tena pilote mihitsy sika. Mitondra an'ireny roplanina goavambe hitanareo ireny. Zay vatana moto kely ty ve preza ny tsy voapiaka. Tsika arake tena pilotina teny avady ty mihitsy. Soferana roplanina tsika fa zany hoe efa nidina reseverana planina indray tsika. Miantsoantso mihitsy sika tamin'izany preza. Miantsoantso hoe aty Comore, Frantsa, Italia e. Tsy tonga any Sinina fa eo Dubai farany a. Miantsoantso an'izany mihitsy sika. Aty mbola malalaka madama. Nde ve preza zao sao dia mandeha. Tianao raha teraka. Ianao zavatra tsy. Rapisy marana. Ah. Aleo amin'ny sivy eo. Dia alay veto ny moto fa aza mirediredy eo se fa Rapi madama, malalaka be. Zay fa rapisy marana. Lotesy kely. Se maza. Zay preza. Okey are. Raga. Fa aza adino se le avatra teo a. Tonga dia atsovy a. Dahoara. Aya. Dahoara. Chérie, tena niova bela. Fa tsy arakaraka ilay fiovana nondrasako a. Fa fiovana hafa mihitsy. Tsy azoko. Azavo tsara aloha. Nafantarako anao a.
Mpaty mikarakara tokantrano, indrindra resaka sakafo izany. Fa amin'izao lasa bandy farim-bariana lava, lasa saina lava. Izay ny fiovana hitako aminao. Fa ny ankoatr'izay omaly tsy miova. Ahoana kosa moa le sary bebe, tsy ho varim-bariana lava, tsy ho lasa saina. Bandy be ohatran'izao tsy anasa. Antany amin'ny sipa hafa angamba, nefa voadaka ohatran'izay. Fa za mino, ary za tsy io za. Fa ilahy tsy manao an'izany. Asa dia mety heritran'izany loatra koa nefa. Fa misy fetrany koa ny amin'ny fandeferako. Za ve raha ohatra ka mikarakaranao ato an-trano, mba manao izay mety aminao dia hitsakitsaka ny valiny sanatria. Dia anakin'izany Za moa raha mba miteny dia ohatran'ny hoe lainga foana. Fa za tsy mandainga. Fa zao marina mamy. Maninona moa zany za raha mba ampidirinao miasa aminareo. Amin'izay tsika izay lahy mifankahita foana, dia miaraka foana. Sa tsy mety? Ka aminay nge tsy mampiditra lehilahy. Vehivavy ihany mety eo. Sady izao koa nisy lehilahinao crochet. Izay ilay izy. Amin'ilay miasa alina. Rehefa misy commande injehana. Eny, efa haiko ihany aloha hoe leo be an'ilay mikarakara tao trano mampatonga lamilamila vanona io hoe. Ao fa kapanampy za dia tsy mikarakara tsony ianao. Sady misy raha matoa izay hitako tena matotra. Ok, mety zany. Zay. Rapaina, mandeha ny telefona anareo. Iza ity? Allô? Izy io? Salama tompoko. Sika mba hitady Madame Boa azafady. Ay. Teneny fotsiny hoe le Madame antadiavanao asa ty ambo mahitsy hoe dia fantany. Lasany amin'ny William Claude vidy fotsiny. Efa iny izy? Efa iny izy ka? Orpo? Orpo? Misy mitady ianao e? Allô? Izy io? Allô, bonjour Madame Boa. Za ihany le Madame Atety ambo mahitsy tadiavanao asa. Tadidinao ve? Oui, bonjour Madame. Zay vao tadidiko. Ay ianao kay? Arak'ilay resakitsika tamin'iny hoe mitady asa ianao dia misy aty fa ato amin'ny kiany. Eny tonga dia tsoriko moa izany hoe asa trano ilay izy dia mety aminao ve? Mety ka. Zany ary ny tena spisy lateoko. Fa raha le raha iny dia posaka alongany. Tsy iny ka. Tsy iny. Dia ahoana izany afaka mandalo izany ianao rapitso? Tsy aleonao mankaty dia atitsika no miresaka ny karama sy ny sisa. Ie, mety izany. Rapitso izany e. Ok, azo to. Fa izy zany e. Olona lakona ampiatsika izany. Raha-pita koa izany fanapahan-kevitrinareo izany ka? Tena tsy arako ny haiko tsony mihitsy izy ka. Reraka be tena arary amin'ny farany. Reraka avy miasa dia mbola hikarakara ihany. Za nge taloha tamin'ny ianao tsy tato manao kibatsena fotsiny dia vita. Ina zany no teny mba teny eny? Hoe miteraka fahasahiranao alina ny fisiko? Tsy tsy ny tena izany kosa raha angato teo ka. So, le tezitra.
Gambo. Atao be ianao vao tonga. Hita madamo tena enjana be mahitsy ilay fitohanana. Zany no mandroa sara. Damdamina. Izy kely. Okey ataoko tsy manina kifa aleo ataoko sady efitranay ne aty. Kandrina mavesatra taty ataoko. Dia maninona raha mavesatra ka ianahy koa izany. Ka raha hoe mavesatra dia tsy hanao nininona mihitsy izany. Mamakanako. Masarom-piderahana moa izany. Dia atao indray izany Eno Aleo ary ataoko ny any an-dakozia. Merci. Masitondry. Okey. Ela. Tatateraka any faniry. Tsy azoko. Ka efa ela mba nanireo hifankaty be ty anabaviko ty sy ny olona miaraka ao. Elako koa izany dia manao izay mamenatra anay eo. Inandray. Dia anao raraka. Allô Steve, tatatoan'ny Jessica ihany zay. Manao na tompoko. Hono hoe sao dia mba afaka mandalo aty an-trano se fa nisy resaka tiana fanaovana amin'ny seno mahakasika ny momba ny Jessica. Fa manao n'izy io tompoko. Tsy maninona izy tsekory fa tsara tonava ty se dia atytsika no resaka. Eny afy dia oviana dia izy. Zao hoe faniriko dia tsy mampafahany se maika indrindra dia rehefa tonga eo aloha manarina dia mba somary miandry kely se dia misy mitseny se fa sarosarotra hita ihany ny trano. Okey ary. Fahita izany? Namaposaka. Ekely aloha. Naona zoky? Petrapetra ary ndre. Tsy dia misy hoe inona be akoa no antsoako andria fa momba fiainam-pitiavandry. Efa lehibe indry izao dia izaho tsy handrarandry izany fa ny teniko ao mazoky ana fotsiny dia hoe maiza mitondra vatana dia tady foana fa kambotsika. Saotra zoky Izaho koa ne efa sakiteny ihany fa ny an'lahy moa no tonga loko. Efa misy olona miaraka amiko mihitsy any. Eny efa fantatro. Stiva, mba avelao aloha izy anazava fa manapa-teny ane Izay ihany ka. Dia izao fa dia miaramiaraka any amin'ny afona any fa ho eto aty an-trano izy. Efa nieritreritra an'izay ihany ne izaho fa aleo aloha izy resahako dia vetiko aty. Fa ndre efa tany zareo? Mbola. Dia izay afaka mandeha amin'izay indray mbola manao zavatra fa izay fotsiny. Tena misaotra ilay zoky Tena manana zoky mihitsy manana an'lahy. Sambatra mihitsy sika manana ny zoky lahinareo. Olona mamy kely. Nareo roa koa mandimby reto satra tsy maintsy mesaka. Izay nga roa. Telo izay. Koa tena moa nareo koa ary. Afaka mandeha amin'izay indrindra. Masitera keky Orainy sao dia mba tokony ho antsoina makaty ho Steve. Fa ianao hoe raha matoa ty mivadika ondana mihitsy
atsonakaty dia hitany trano ray reny tany amin'ny hopitaly reny rehefa tsy fidiniko za aloha tsy miditra amin'izany mihitsy a sady zao ny tadio fa lalany sitivantsika fanakavian'ireo nay amono ny ray aman-dreniny zao mantsy mahatonga mieritreritra n'izany sao dia mba fahitany any Stiva nampiverina ny saina satria izy foana ny redirediny ao nakiny idiran'izay fampitsofoana za aloha tsy mazoto ao hitako mba tsotra ihany ne izy iny sady telo mbola tiany Jessica koa dia maninona dia maninona moa fa mba miteny ny hevitry fotsiny ahy Rio. Manaiky? Tena saika adiniko maro. Nefa tena zay mihitsy nangatahako hoe eo naminao androany. Ianao koa moa tsy tenena zay ho tenena fa tsy hoe be sasy teny teo. Fantatro zokony any fiarahantsika e. Dia mila makany an-trano ianao manazava momba an'izay. Efa ianao ihany fa efa io zao ny solondray aman-dreny. Zay efa tsisy ray aman-dreny intsony araka ilay nitantarako anao iny. Izany hoe mila miseho zany? Eo. Sady tsy aloha koa hoe mieritreritra an'izay e. Toy izay efa mpiafinafina lava ohatr'izao. Dia mila manomana tapimasy toaka zany. Fa angaha zoponay misotro toaka. Ka zany ny fomba. Roviana fotsiny ianao ny afaka dia mba mampiomana ny zareo aho. Fa tsy lozanao miany ihany fotsiny. Fa ry zareo ahoana koa? Moa mbola tsy nitantarako anao. Fa angaha moa tsy hoe roa ihany nareo mpiray-tam-po e. Eny e, roa ihany izay fa efa manana fofombady ilay zokinay dia efa mipetraka ao aminay. Ianao ary mbola tsy nitena an'izany tamin'ny foro. Ka adiniko izany. Ary aleo atao amin'ny lahady izany e. Tena marina? Fa mety aloha ve izany e? Eko, mety be azo any ary ny tena tiako. Dia any aminay ianao misakafo atoandro a. Dia mba mikorakorana antsika efatra. Ok ary. Tiako be moa izany. Fa ndao amin'izay aloha andeha e. Fa rehefa ny andro. Zao lesy ety aminay. Mahafinaritra kosa ty a. Mandroso. Mandroso mihitsy ako. Dia tonga soa. Petrapetra aloha. Sotre. Dia andeha hiantso ny zokinay aloha. Ay. Vetivety. Efa vita ny sakafo. Dao any. Iandren'ilay namany ianasa tonga dia sakafo. Indry araka vahiny. Ary izay vahiny? Efa miandry amin'ny salon izy ko. Iantso anareo ny alayako aty. Dia maninona raha miantso fotsiny izao fa ilay olona rery ny mijanona any. Andao fa variana be amin'ilay telefona. Zareo. Rato. Pakafantatra angalareo? Andriamanitro!
saia uyolahi féminine.
Efatrandro nyfankalananao tamin'ny tovolahy iny dia efa indosady ianao vao voakalina tovavy kely ohatran'io. Za kosa ny ary dada tsy zazakely tsony fantatro izay tokony ataoko. Tikabo tsy tesitra fa malahelo Aza malahelo moa dada. Sotrosao mihitsy ny tia tezako anao. Diso fanantenana taminao aho. Dada, efa voarahiko daholo reny anatry dada rehetrarehetra reny. Aza matahotra dada fa tsy ataoko raha andraraka tany reny. Tsy andrarakely mbe andohandreo anatra ao ary dada. Dada mety tiako e. Tikabo Malala atraiza marina zany fetra ny fifankatiavatsy. tsy misy fetra ny ofinanao fi. Raha maty fezaty matahotra anandry Fa ohatra ka hoe maty ny ingany mba tsy hoisy zany dia ataoko ohatran'ireny momiana ezipsianina reny zany. Tsy resaka tsy hambaka telo tiako lazaina anao fa ny tiako fantatra hoe matahotra faty ve mieva ohatry ny anaran'izay mihitsy miendrika mampity an'izao. Tsy farina toolona andeha ho any Atsinana ny lana ho any Atsimo lana ho aiza avery foana ty tsy ahita ny tonga lafatra izany la tena mandelaka mihitsy anao aty rahavavy rahavavy tenteny foana. Ka mety hoe tsy anjarany rano sekely izy matoa lasako. Tsy anjarany ianao mahita ho anjarany. Zako Samtady ala tsy ady amin'ny lahy koa ny ariako aty fa mipetra tsara sao dia potika eo tarehy fa ratsy be io fa ratsy be ahoana e nanana fikasana toan'se zany izy fa tsy moramora nefa ny lalana ny lalovany vao tonga tamin'ny tanjona ny heriny izy fa mila ny vonina lanja ny azo fijalian'i Jesosy Kristy vonina vesehana aradia azy. Mamandany fa sao dia votara loatra mifanapa-gesao manana volana be amo opera mety sy koa angamba lalana tian'Andriamanitra izoranao mba hanananao fiadanam-panaratray. Manina raha taizatsika ty zazy ty tokony andraikitra amin'ny zavatra rehetra vitako a indrindra moa fa vitatro fianakasika zany hoe anafika ve zany sa hamakitrano le izay voalazanylaza e sady anafika ny makitrano fa ilo raha hita eo a tonga dia ny ainy ny takalon'izao fanampotehan'ny fianako izao dia hosanao ny amono amin'ny Matiasy. mampitanjona anao a asa masina ny ato fa tsy asa mifangaro amin'ny resaka maloto a lazao amin'ny marina rehetra. Manzombona ny andro irereo fa tsy eo ianao mitoetra ankilanao foana asambara ilay ny fitiavako mba tiako aire ifonao sy ilay fitizay nomenao azy
lavitra ny zavatra rehetra. Atsika fiangonana na fikambanana na sekoly na olon-tsotra ihany koa maniry anao hetsika fitadiavam-bola. Ny orinasa Makipro amin'izao 20 taona izao dia manome tolotra ho antsika sarymetsika 5 be izao afaka alefa ao anaty efitrano malalaka. Ny horonan-tsary tokapo, voady, teboka, matiasy ary fitiavana mamy. Raha marinanao ary izany dia afaka miantso ireto laharana ireto ianao. Raha nanapiditra film avokarin'ny Makipro tsy nahazoana lalana anaty carte, flash na disque dur. Rarana ihany koa ny manao dika mitovy na piraty ny DVD original. Rarana ny mandefa video na sinema izay tsy nahazoana lalana. Ary ny fandikana an'ireo dia anendriananao araka ny lalàna. Sika rehetra andao anaran-dalàna. Tonga soa atao amin'ny afo be lisana. Anotika ary ny aventure. Tena sy fanafinaritra dre. Izany tanao sy nampianatra anany anatany. Anao ny asanay izay ianao tsy maintsy antsoina matetika amin'ny komisaria. Mety farla angamba moany ty poziny ty tena tsy vitako ty. Tsy izany nanomboka azy. Fa zany manataranareo. Rehefa miara-miasa aminay ohatran'ireny mpivady nanao vady teny amin'ny alitara reny toy ny lambana koa io ka faty no isarahana. Tozoko mihitsy le tolaka le ranay ay fansika le nataony tsy le teo iny. Lazao sa ty nataoko fa vitsony fotsiny zana koa. Tsisy mitao banzany tsony e, aleva de. Mbola mitsinina ihany e, tia vavy. Narono ny tambatra ka nanome ny haiko sary dia satretrany ikany anaranao masoandro mambola ny fiainako ny anaranareo foana no satry ho antsoina ry neny tako ny finosako ado neny tiako fa manena ny tealozanareo e mipetrapetra irery tovery zanakareo dada neny tiako mandria-piadanany anareo